Indray ny tenako aty amorontsiraka Madagasikara ny tenako amin'izao fotoana izao miala sasatra kely fa avy nidona Paolina ny fianakaviana dia ny fahalasana ny zokiko nahay matoa zany Wilson ny anarany mpampianatra filozofia ao Fianarantsoa izy ka dia mba makasaina kely zany talohan'ny taorinany namonizana azy ary dia misaotra ny havana sy ny tapaka rehetra ny namana izay tonga ny dodododo na mafa ny ranomaso. Ny resantsika anio moa zany dia famitipitinana ny fandaharana rehetra izay natolotra teto amin'ny Jean Forêt Santé nandritra ny 2024 ny resaka zavatra maro zany teto amin'ny Jean Forêt Santé ao ny resaka momba ny politika, réflexion politique, ao ny chronique pour femme ny resaka indrindra ny mombamomba ny vehivavy, ao ny relation amoureuse izay makafaka momba ny fifankatiavan'ny lehilahy sy ny vehivavy zany eo ihany koa ny vie sociale izay makafaka ny toe-javatra misy eo amin'ny fiarahamonina iray, eo ny resaka santé resaka indrindrandrindra zany momba ny fahasalamana indrindrandrindra dia ny fitandrovana eo amin'ny resaka sakafo ara-pahasalamana io nasiana daholo ireo sakafo mitondra otrikaina izay tsara hohanina isan'andro, eo ihany koa zany ny momba ny fikojana ny tarehy, ny produit izay vokarina eto amin'ny Jean Forêt Santé dia ny produit vita amin'ny huile essentielle mandravasarotra na ny sarô izany. Manana gamme maromaro zany sika dia ao ny antiride, ao ny crème hydratante, ao ny crème de nuit ary ao ihany koa zany ireo karazana akora izay manala ny rida ary indrindrandrindra zany dia madio ny tarehy. Ao ihany koa zany ireo huile magique izay nahitana vokatra tsara dia tsara teo amin'ny fitsaboana ny hoditra izany, na ireny hoe brûlure du soleil, na ny piqûre de moustique, ny piqûre de guêpe, ny allergie amin'ny endriny maro samihafa toy ny eczéma, ireny rehetrarehetra ireny zany dia nahitana vokatra daholo tamin'ny huile magique sy ny huile de vie. Maro dia maro ny olona izay hoe nahitana soulagement zany teo amin'ny fanahitaina na teo amin'ny ozatra na teo amin'ny valitaonana articulation izany tamin'ny alalan'ny huile de vie. Eo ihany koa zany ny fikojana ny volo, ny sève capillaire izay malalava volo ary mitsabo ny volo mba tsy ho tapatapaka ary mitsabo ihany koa zany ny hodi-doha amin'ireny hoe agadrano na ireny mandrotsorotsona amin'ny hodi-doha ireny. Izay zany ny fikojana ny vatana ny tarehy eto amin'ny Jean Forêt Santé. Dia misy ihany koa zany ny gamme crème amincissante ary ireo karazana régime izay sady tandro amin'ny fahasalamana no manahy vatana ihany koa izany. Miresaka ihany koa zany sika teto amin'ny Jean Forêt Santé ny fomba fijery amin'ny lafiny maro samihafa ny fomba fiainan'ny olombelona, ny fomba famahana ny olana na ny développement personnel izany izay miopana indrindra ny amin'ny
asambarantsika olombelona isika ihany no mikoja ny asambarana ary isika ihany koa no mety anome an'ireo karazana afobe iainantsika eto ambonin'ny tany satria rehefa olontsika ao anatin'ny positif ny fiainantsika ao anatin'ny saina miabo saina tia karokaroka saina manana tanjona amin'ny fiainana saina izay mahay mitandro ny fiarahamonina sy ny maha-olombelona rehefa kotrehintsika zany izay karazana fijery karazana fomba fisainana izay dia hanana kokoa zany sika ny chance amin'izany ataontsika hoe fiadanantsaina ny asambarana izany dia ny fiadanantsaina izay mipetraka ao amin'ny tenanao ka tsao ao aminao ny talenta inona ny talentanao ahafahanao zany mandroso bebe kokoa ary mahatratra ny tanjona izay tianao tratrarina amin'ny fiainana misy ny fitenenan'ny Einstein ny hoe fantaro ny tenanao raha ohatra ka trondro ianao dia aza manantena anidina toy ny vorona hipetraka eny ambony hazo zay zany ny fisainan'ny Einstein tsy hitako aloha izay mandiso an'izay fomba fijerin'izay tsisy hafan'izay koa sika olombelona fantaro zany hoe inona ny talenta ao aminao fa io talenta ao aminao io no hitondranao lavidavitra kokoa zany amin'ny fiainana miresaka zavatra maro aho teto amin'ny zany forêt santé dia ny fomba fijeriko zany ny antony tsy mampandroso ny firenena iray indrindrandrindra moa zany dia ny firenentsika Madagasikara maro dia maro ny obstacle efa nifakafakaiko teto ny hoe resaka fifandraisana eran'izao tontolo izao iza zany no mibaiko an'izao tontolo izao iza reo firenena matanjaka izay mibaiko an'izao tontolo izao ka hiteny ianao zany hoe izaho dia firenena mahantra izaho dia firenena aty Afrika ka tsy manakolazaina amin'ny fampandrosoana fa satria tsy maintsy mandray ny baikon'ireo firenena vaventy diso dia diso izay fomba fijery zay fa fomba fijery izay azontsika atao hoe kamikanika nga ka rehefa kamikanika ianao kamamorona ianao dia mpiasan'olona foana ny fifandraisana amin'ny firenena matanjaka dia ifanananao ny fitokisan-tenanao ny fanananao fahafantaranao ny valeur amin'ny zavatra rehetra izay anananao ao amin'ny taninao aloha ataovy ny inventaire rehetra ny zava-misy sy ny zavatra nanan'ny malagasy eto Madagasikara eto zao mitsotso-drivotra eto amin'olon-dranomasina mahita ny akanton'ny natiora ny hazo ny ranomasina ny hazo sesehena karazany maro izay tsy fahita eran-tany dia misy aty Madagasikara ireo karazana plante médicinale misy hatrany amin'ny 80% aneny plante eto Madagasikara tsy hita any ivelany tokoa efa tokony ampieritreritanao zay ny arena-kibony tany sesehena amin'ny karazany maro dia maro ao ny volamena ao ny vatosoa ao ny pétrole sy ny sisa inona zany no tadiavinao zany ampiasaina
an'ireo karazana arena tsy tapekipesena amina miliara manginy fotsiny ny any amin'ny ambany ranomasina mbola miandry ny ilzepasy iza zany no andrasanao zany a hamahany izay olanao zay amin'ny vahoaka matory eo ambony arena vahoaka mahantra miobaka rena miandry zany ny manam-pahaizana malagasy mikaroka ny vahaolana ny amin'ny hoe mba samy mahazo tombotsoa zay ihany enge sy zany tsy midika hoe andeha androndroka ny vazaha andeha androndroka ny karana androka ny soloa tsy milan' zany fikatsahana ny tombotsoa ho an'ny tsirairay zay tena atao hoe pays émergent fa mbola kamo ny elitatsika mbola kamo ny manam-pahaizana hikaroka ny inona ny vahaolana maharitra ho an'ny Madagasikara satria mbola olombitsy no te amen'ny posy dia ny sisan'izay zany dia ny vahoaka tsy mandady alina izay mandray latsaky ny $1 isan'andro eo amin'ny 70,000 malagasy eny dia mbola mandray $1 isan'andro eritrereto zany zavatra rehetrarehetra izany ry manam-pahaizana fa aza entina fotsiny ny amin'ny fanomezantsiny ny tany mandroso nge miandry antsika hitady vahaolana sy ny marimaritra iraisana ho an'ny firenena rehetra ho an'ny olom-pirenena rehetra miaraka amin'ireo vahiny tsy sarotra ane zany zavatra zany volonté politique tokoko no mamaha amin'izany zavatra rehetrarehetra izany ary miteny arana amintsika samy malagasy efa volona amin'izay ve isika malagasy sa ireo mpanao politika dia ny hoe andeha hitady toerana izay ihany zany ny vahaolana hitan'ny mpanao politika dia avy eo samy mameny posiny dia avy eo mandositra any ampitan'ny ranomasina efa tafita zay ny fianakaviako efa tafita ny vady aman-janaka tsisy andraraiko tsony an'izany Madagasikara izany ary zany malagasy izany zava-misy miverimberina nefa dia rehefa lanilany dray ny vatsy tany ampitan'ny ranomasina any dia miverina daholo indray zany iremby izay ve zany mitondrantsika any Madagasikara izay ve zany no lova apetrakitsika amin'ireo taranaka faramadinika izay zany no mba tiako ampasehivina amin'ny hoe réflexion politique izay apetrako eto tsy voatery ho tiany rehetrarehetra izany fanehoan-kevitro zany kanefa moa dia raisiko ny andraikitra amin'ny mahamalagasy amin'ny fananako ny raha amin'izany atao hoe mahamalagasy izany dia manana droit mananjoa ho ilaza ny hevitro zany eto amin'ny tany sy ny fanjakana mba hisy eritreretan'ny vahoaka sy ny manam-pahaizana ary ny taranaka izay andova any Madagasikara amin'ny teny Martin Luther King hoe rehefa te hiakatra ozy izy ery amboniny tohatra teo tonga ery amboniny tohatra ozy izy dia tsy maintsy manomboka aty ambanin'ny tohatra tsy maintsy manomboka miakatra ianao vao zay vao tonga ery amin'ny faratapony dia mitanjona izay tianao hotratrarina mamoa zany ny tenako ny elita ny manam-pahaizana malagasy tsy mitsahatra ny mamerimberina fa any ampelantanantsika ny lakilen'ny fampandrosoana any Madagasikara
maninona moa ianao zany raha matoa zany forey no tsy manao politika fa eo ianao no menomenona amin'io youtube io noraisiko ny décision amin'izao position misy ahy izao ny zavatra nianarako dia mianatra momba ny dokotera manana diplômana dokotera ny tenako mpisabo ary entrepreneur ihany koa ka raha ny normalement zany hoe mpandrara entrepreneur zany dia tokony manao politique d'autruche izany hoe hamanakatona ny maso manakobona ny vava manitrika ny loha ao anatin'ny sable zay ny politique d'autruche izay matetika moa zany ny tokony ho attitude amin'ny entrepreneur satria tsy tiany eligelona ny varotra kanefa moa dia noraisiko zany ny adidy iresaka eto amin'ny youtube anomeny anjara biriko amin'ny fampandrosoana ny firenena tsy misy afa-sy ny fanorenana ifotony ny firenena zay ihany no ahafahantsika miala tao anatin'izao krizy miveriberina izao satria raha ohatra sika zany ameriberina foana hoe miala teo avy manitrika posy dia hiditra indray ny manaraka mpiditra posy ny vahoaka dia ny tolagaka mianahana mitanatana vava ozy izy ny fitenenana mijery ny spectacle ny mpanao politika mampiditra posy miala dia miditra indray sasany rehefa voky dia miala miamaty ny vahoaka malagasy dia izay ve zany tsy afaka kory ny tenako tsy nitaizana amin'izany hoe mitazapotsiny izany zahay fa nitaizana tao anatin'ny fandraisana andraikitra fandraisana ny adidy amin'ny maha-olom-pirenena amin'izay toerana rehetra manandrify ka fandrenana ifotony averiberiko hoe maro dia maro ny secteur izay mila amin'izay hoe fandrenana ifotony izay mila ny fifampidinian'ny ray-tanindrazana mila ny teny rano ao ny secteur-ny momba ny fahasalamana izay marary dia marary ary dia maro dia maro ny olona maty ao amin'ny hôpitaly satria misy ny négligence misy ny tsy fananam-bola izany fandrenana fotony momba ny fahasalamana izany dia tsy akinina fotsiny amin'ny fitarainana fa dia ny dokotera dia manao négligence mandray vola inona zany ny vahaolana hoentsika amin'izay efa omenao ny karamasahaza ny dokotera omenao ny formation araky ny tokony ho izy rehefa ataonao tsara fitaovana ny ao amin'ny hôpitaly asy apetrakinao ny ambiance ho an'ny ampiasan'ny hôpitaly dia ifametrahana ny kantine zany na ny zavatra rehetra izay hoe mba apetipetiny fiainany ao amin'ny hôpitaly dia mandeha io ao reny fotony ny fandriam-pahalemana rehefa mbola maro ny tanora tsy anasa anao inona ary izy tsy maintsy ampiasa ny heriny izy andeha anao dahalo andeha andromba mba ahafahany mihinana ao reny fotony ny fampianarana io ny bazy ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetrarehetra ary ao anatin'ny fampianarana ihany koa dia tokony ampidirina ao an-tsaina ny fitiavan-tanindrazana sy ny hoe sentiment d'appartenance anao Madagasikara fa tsy anao indray no amiravirà azy anao daholy ny tontolo rehetra anao ny volamena eto fa tsy any karara sy ny sinoa sy ny vazaha rehefa nomenao azy dia lasany zay ilay fandehany fa tsy misy ny magie sy ny solution de génie ohatra ny eritreretana ny zavatra rehetrarehetra izany fa mitomboka amin'ny fanabeazana antsika rehetrarehetra ny
fampandrosoana ny firenena, ny fampianarana ny vahoaka dia afaka mieritreritra izy, afaka mandinika ny participationy ao anatin'ny fampandrosoana. Efa zava-dehibe ny fampidirana ao anatin'ny lohany fa Madagasikara dia ho an'ny malagasy raha ny tokony ho izy. Fa izay aloha zany tsy izay no zava-misy amin'izao fotoana izao. Mbola tompony magataky ny atiny sika amin'izao. Ny fangalanany zepalsa tompoko dia tsy vitan'olo tokany izany. Ny malagasy no miara-misa lahy ny amin'ny fikarohana ny azahoana ny zepalsa tompoko. Ny fanjanahana amin'ny endriny maro samihafa dia ianao izay mahatsapa ny tenanao ho zanaka ny mila manova famindra, fa rehefa nosokafanao ho zanahana zany ny tanindrazanao dia miditra ny olona ny zanaka. Rehefa mbola tsy karohanao zany aiza ny vahaolana izay hoe ahafahanao tsy ho zanahana intsony na ara-tsaina na ara-materialy dia hitanao zay fa ianao mbola tsy vonona ianao matoa tsy mbola mahasakana n'izay fanjanahan'izay. Fametrahanao ny toerana tokony isy ianao amin'ny taninao ary ny fametrahanao ny toerana tokony isy ny vahiny, izay ny zava-dehibe. Fahaizanao miaro ny territoiranao satria rehefa tsy voarinao ny territoiranao, izy moa zany no andrasanao miaro azy. Ny vahoaka avy any amin'ny faritra izay mamerimberina ny domination ataon'ny fokomerina azy, isika avy any amin'ny faritra ihany no manome vahana azy ny hametraka n'izay karazana domination izay. Firy ny elita avy any amin'ny faritra fa tsy mieritreritra ny hoe ahoana ny ampandrosoko ny faritra misy ay. Fa dia rehefa mba mahazo toerana kely, potipoty mofo kely eo amin'ny gouvernement tao izy dia mangina ary dia tsy mijery intsony ny faritra izay ny aviany. Réflexion daholo izany zavatra rehetrarehetra izany izay mila dinihantsika manam-pahaizana, mila dinihany manam-pahaizana tsy rairay. Efa veribery pety foana nandinika ireo vazaha ireo no nahita ny fanaovana automobile, namorona izy ny ordinateur, namorona izy ny roplanina, namorona izy an'ity karazana teknôlôjia izay ampiasaitsika amin'izao fotoana izao. Mba mieritreritra kely ianao ahoana moa ny fomba namoronana izao, volonté tompoko hialana tao anatin'ny haizina. Inona zany no zavatra ataoko mba hapetipety kokoa ny fiainako. Ao lieu dia andeha tongotra 5 kilometatra aho dia mikaroka ny mba andehanana haingakaingana kokoa dia ny famoronana ny automobile. Ka dia ny fampandrosoana an'ity nosy mananantsika ity ve dia ho sarotra tompoko. Dinio akaiky ny momba an'izay raha hoe hoarina tamin'ny famoronan'ny vazaha ny ordinateur io. Firifiry ny manam-pahaizana any erak'izao tontolo izao izay matematesatsika hambo eto fa manam-pahaizana ohatr'izao. Gasy ane ny ohatran'izao ary gasy ane ny ingénieur ary amin'ny aniny ary gasy ane ny docteur ary amin'ny aniny ary ampandroso nosy kelinao eo tsy vitanao. Tadidio fa rehefa maty ianao dia maty any ange zany ny fahaizanao sy ny zavatra rehetrarehetra sy ny tantaranao. Levina kely ary amin'ny afasabazary ianao rohatra tsy hody, rohatra anao namody zany dia iny fa hoentina ny vatapaty alevina tia Madagasikara tsisy zavatra mba vitanao taty. Eritrereto tsara ihany, eritrereto tsara ihany.
fikarohana momba ny fampadifonan'ny Madagasikara avy eo dia tsy tokony ho vitany manam-pahaizana amin'ny tatrana eran'io fa ilay personnalité-ntsika mihitsy no tsy niformena tamin'izany ka tsy mbola tara isika amin'izao fotoana izao amin'ny fifoasana amin'izay resaka izay tsy mbola tara zay zany no azoko lazaina bakovakony amin'ny resaka izay hoe alefako eto amin'ny YouTube Jeanne Forêt Santé dinidinika maritafitrano na dinidinika morom-patana ozy izy fitenenana misy ihany koa ny fitaizana ny tanora mba hanana tanjona misy ihany koa ny fitaizana ny vehivavy ny amin'ny hoe mba hanana ny indépendance financière na ny indépendance amin'ny resaka fitiavana izany satria ny mamotipotika atsika vehivavy dia io resaka fitiavana io izany hoe rehefa tsy nanjary ny fifankatiavana tamin'ny olontiana iray dia potipotika tanteraka ny fiainana dia mieritreritra fa tsy vehivavy manany maizy azy rehefa tsy tafiditra tanatin'ny fanambadiana efitra diso dia diso zay zavatra zay fa ny tokony ataonao dia ny fikojanao ny fitiavanao ny tenanao sy ny fitokisan-tenanao zava-dehibe zay zavatra zay tsy mandrara velively ny finoanao an'Andriamanitra zany tsy mandrara ny finoanao an'izay hoe zavatra tianao ametrahanao ny finoanao eto ambonin'ny tany fa ny zava-dehibe dia ny hoe inona ny tanjona sy ny foto-kevitra izay jironao zany eto ambonin'ny tany fandalovana ity dia toy izay no famitinana ny fandaharana izay atolotra eto amin'ny Jeanne Forêt Santé ary dia manaova abonnement mididia matetitetika ary partageo ny zavatra tsara izay hitanao teto ary mirary krismasy sambatra ho an'ny malagasy tsy vaky volo ary dia mirary taona vaovao 2025 ho an'ny olona rehetra mba ahita ny asambarana veloma tompoko.